ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala Razanajatovo, hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakira avy any Nazareta, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka tetỳ-tany, amin'ny anaran'ny irery andry havana no andeha rahantsika miombona eto amin'ity fandaharana ity, ary androsoko ao anatin'ny tokantranonao na ao anatin'ny fiaranao na iarahako aminao ihany koa ho an'ireo rehetra izay miasa alina ka mihaino izao onjam-peon'ny radio vaovao masoa izao. Andeha isika iara-iombona hijery taridalana vaovao indray ary ny lohatenin'izany taridalana izany dia ampitondraina ny lohateny manontany manao hoe ahoana no ahafantarana fa tsy tafaray amin'i Jesosy Kristy intsony ny kristianina anankiray. Fa mialoha izany dia andeha aloha isika iara-iombona amin'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Saotranao izay Andriamanitro noho ny alehiben'ny fitiavanao aminay, noho ny alehiben'ny famindram-ponao aminay. Misaotranao no mbola iainonao an'i Jesosy Kristy eo ankavananao mandrakariva izay mifona ao anay noho ny tsy fahatanterahanay ao anatrehanao. Koa mamindrafo aminay ianao Andriamanitro, mamela ny elokay ary aza manao aminay araka ny fahotanay, aza mijery maso akaiky anay akory ianao fa tsy mahajanona eo anatrehanao izay raha mandinika ny fahotanay ianao. Fa mangataka ny ranao soa izay Jesosy Kristy anadio anay, anafaka anay ary tena ampitoetra anay amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Rakovy ny famindram-ponao izay Tompo amin'ny fiarahana miombona eto amin'izao onjam-peo izao, mba hahaizanay mandre ny taridalana izay avy aminao, ka tsy ho mpianim-panadino izay fa ho mpianim-pakatoa ny teny tokoa, mba tsy hamitaka ny tenanay. Teny fanahinao masina ny hiaro anay, anenika ny tenanay, anenika ny tokantrano tsirairay avy izay mandray izao onjam-peo izao, ary vonina ny aino anao indray izay izay miara-mitangorona eo ampototry ny seza fiandriananao Andriamanitro izay toeranao. Koa mitenena aminay ary ianao fa miaino anao ny mpanomponao. Amen. Iny ary ry havana, averiko aminao ny lohatenin'ny taridalantsika androany izay miendrika fanontaniana, teny hoe ahoana no ahafantarana fa tsy tafaray amin'i Jesosy Kristy intsony ny kristianina anankiray. Amin'izao fotoana izao mantsy ry havana dia tena miasa fatratra ny devoly, miasa fatratra Satana satria efa fantany ane fa kely sisa ny andro iainany araka ny Apokalipsy 12:20 ny 2:20, ary fantany tsara ny tenin'i Jesosy Kristy izay milaza ny hoe izao no voaloboka, ianareo no sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Dia fantatry ny devoly izany hoe aive ny firaisana amin'i Jesosy Kristy no ahafahana mamobe izany, aive ny firaisana amin'i Jesosy Kristy no miaraka amin'i Jesosy Kristy, no jereny maso akaiky ihany koa, no tantanany ihany koa. Dia fantany ny hoe raha tafasaraka amin'io Jesosy io dia tsy mahay manao na inona na inona. Izany hoe ho fadiran'ovana ny fiainana iray manontolo, tsy misy fahavokarana na eo amin'ny tokantrano, na eo amin'ny taranaka, na eo amin'ny asa aman-draharaha. Eny fa na dia eo amin'ny fiainanao aza, fantatry ny devoly izany. Ary inona moa ny tanjon'ny devoly? Izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ihany izany ny tena imasoany fatratra ary dia ataony mihitsy izay ahatafasaraka amintsika amin'io Jesosy Kristy io fantany fa rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy isika dia ny fandresen'i Jesosy no fandresentsika. Dia noho izany rehefa tafasaraka amin'i Jesosy dia tsy misy ny fandresena eo amin'ny fiainana iray manontolo. Miezaka hatrany io devoly io anao izay ahapangatsiaka ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Fantany loatra koa mantsy ilay nolazain'i Jesosy Kristy ao amin'ny Marka 7:17 ny 7:30 hoe mitandrema, miambena ka mivavah
fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Dia ny hoe miambena sy ny mitandrema dia amin'ny alalan'ny vavaka izany. Ary fantatry ny devoly fa io vavaka io nge dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary fantany fa Andriamanitra dia manisy fefy manodidina antsika, manodidina ny tranontsika, manodidina ny ananantsika rehetra. Fantany devoly tsara izany araka izay voasoratra ny Tsobatoako 1:10. Dia io fefy io fiambenana io fitandremana io ny katsahan'ny devoly voalohany aloha hanapaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia rehefa voakatsana io dia izay no mampangatsiakantsika voalohany indrindra. Teboka voalohany izany ry havana ahafantarana fa tsy tafaray amin'i Jesosy Kristy ianao dia ny tsy fahazotoanao mivavaka intsony. Mivavaka ihany ianao fa ndraindray tedavina na rehefa tsaroana, fa rehefa tonga koa ny torimaso dia aleo matory toy izay hivavaka. Kanefa izany rehetra izany dia velam-pandriky ny devoly avokoa ry havana. Ka rehefa tsy tsara ambina, rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy mahay mipetraka tsara ao anatin'ny fefy izay nataon'Andriamanitra ho antsika isika dia tsy maintsy rembin'ny devoly nge. Efa voalaza nge io devoly io fa devoly manangoly io araka izay voasoratra any amin'ny Efesianina 4:9-20. Vakiko aminao izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Ahoana moa izany fanangoleny izany? Omeko ohatra ianao raha raisina ohatra ny tongotra hoe mino fa efa nahatsapan'izany ianao hoe rehefa voatsindry elaela io tongotra io dia volivoly izay izy, tsy dia mandreny ininina loatra. Eo ihany ny tongotra fa rakasihana na ao afindra dia tsy vita ilay izy satria voly tanteraka. Raha raisina eo amin'ny sehatry ny fahasalamana dia toy ny asiana anestezia ireny ianao dia tsy mandreny ininina mihitsy nefa eo ihany ny tongotra. Dia tahaka izany anie ry havana ny fiasan'io devoly eo amin'ny kristianina. Izany hoe eo ihany ianao fa efa tsy mahatsapa nininina intsony, efa tsy mandre intsony izany fiarahana amin'Andriamanitra izany, tsy mandre ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra, kanefa ny ianao dia eo ihany. Ary izany no nanambaran'ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo hoe tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra azahoanareo manohitra amin'ny fanangolen'ny devoly. Dia io fiadian'Andriamanitra io dia ny tenin'Andriamanitra. Satria voalaza eo amin'ny Efesianina 4:9 io ny 2:7 raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia afahatra ianareo. Izay midika fa tsy misy ahafahantsika manohitra amin'ny andro mahory amin'ny fotoana izay andalovan'ny olana isan-karazany. Tsy misy ahafahantsika mandresy afa-tsy ho tenin'Andriamanitra io. Dia ataon'ny devoly azy tsy handraisanao an'io satria efa tratra ny fanangoleny ianao ary koa mbola hampiny ny velam-pandrika eo anoloanao hoe ianao nge olona efa mihaino radio foana, efa mihaino toriteny foana, ianao nge olona mamonjy maraim-baovao foana, ianao nge ka olona mandeha mivavaka foana isan-kalahady, efa mandre tenin'Andriamanitra. Tsara tokoa izany rehetra izany fa zay tsy handraisanao ny baiboly nge, izay ny tena tanjony. Fantatry ny devoly fa io baiboly io dia baiboly masina, ka rehefa mandray azy ianao ny tananao dia hamasin'Andriamanitra izany tananao izany. Mamaky azy ny vavanao dia manamasin'Andriamanitra eo anatrehan'izany. Mijery ny masonao, hamasin'Andriamanitra hatrany amin'ny fomba fijerinao. Tafaraikitra ao anatin'ny fonao ilay teny izay nivakiana, hamasin'Andriamanitra ny fonao. Ny mombanao manontolo satria miraikitra hatrany amin'ny lohanao any iny, hatrany amin'ny fieritreretanao any. Iny no ahafahan'ny tananao manao zavatra marina ary mampandany tananao sy ny tongotrao tsy handeha amin'izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izany no anakanany ianao tsy dia azoto loatra amin'ny famakiana baiboly. Ny teboka faharoa izany anakatsana ny devoly an'io fefy manodidina antsika io,
ny fiambenana dia ny tsy hamakiana ny baiboly. Efa voalaza any amin'ny Jaona 7:12 ny andinin'ny 7:12 fa mivavaka Jesosy dia nanao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Izany hoe io tenin'Andriamanitra io dia marina ka tsy tiany ianao halalany marina satria fantany fa voasoratra ao anatin'ny baiboly arak'izay voalaza any amin'ny Romanina 9:9 ny andinin'ny 12:30 hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Dia ataony izay tena tsy ahafantaranao ny marina ao anatin'io baiboly io, amin'izay ianao andevony mandrakariva ao anatin'ny fanaovana ny tsy sitrapon'Andriamanitra, ao anatin'ny fahazaran-dratsy ihany koa. Ka ahafantarana zany ny teboka faharoa hoe tsy tafaray amin'i Jesosy Kristy intsony ny kristianina anankiray, fa ny anarana maha-kristianina fotsiny sisa no entiny dia ny tsy fahazotoana amin'ny famakiana baiboly intsony. Misy milaza hoe mamaky dia ompandriana dia raiky toro azy, misy aza moa dia ny samy laza ny hoe rehefa tsy mahita toro dia vakio ny baiboly fa raiky toro azy eo ianao. Zany anigne ny fitaky ny devoly, ataony izay ampandrotsirotsy anao an'izany tenin'Andriamanitra izany fotsiny fa tsisy iainanao, tsisy azonao tadidiana ilay izy satria ataonao fitetavana torimaso. Ny teboka fahatelo ry havana dia ny fandehanantsika any am-piangonana. Mihevitra ve ianao hoe mandeha any am-piangonana isan-kalahady na isak'izay fivoriana misy dia tafaray tsara amin'Andriamanitra na koa tena nahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra? Tena izany ve ianao? Rehefa tsy manova ny fiainanao, ny fikatsahanao marina n'Andriamanitra amin'ny fotoana izay andehananao any am-piangonana, amin'ny fanaovanao ny asan'Andriamanitra, dia teboka fahatelo anankiray zany ahafantaranao fa tsy tafaray amin'i Jesosy Kristy ianao. Izany hoe tsy manova ny fiainanao mihitsy. Efa fantatry ny devoly ange fa tsy azo sakanana mihitsy ny kristianina amin'io fandehanana any am-piangonana isan-kalahady io, fa dia rehefa tonga any aviliveliny ny sainao, rehefa tsy miambina ianao, rehefa tsy miantombona tsara, rehefa tsy manatrika an'i Jesosy Kristy ianao, dia ataony manam-pahazarana ny andeha any am-piangonana. Fa rehefa mivoaka avy ao, raha antaniana hoe mba inona re ny toriteny tany am-piangonana ankeo nga misy mahatadidy akory, inona tokoa moa izy iny, hoe ahoana tokoa moa izy iny, satria fantatry ny devoly fa ny tenin'Andriamanitra izay tovozina ny tena mampitondra hery lehibe ho antsika ary mahatonga ny fandresena ho antsika. Dia mandeha pahazarana fotsiny ihany, tahaka n'ilay vavaka mialohan'ny sakafo, dia fahazarana fotsiny ihany. Andriamanitra tsofrano izay sy nianina ho anay amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, amen. Na koa ny hoe atreo ny sakafonay ry Jehovah mpamin'ny soa, velominao ny tenanay, sainay tanjao koa anioka mandrakizay, amen. Zay dia vita. Ataony manana fahazarana, ataony tsy tsampanao tsony zany hoe vavaka ho tononony vavanao zany, ary dia ny tanjony amin'izay fotoana izay izay tsy hatafaray anao amin'i Jesosy Kristy. Ny tenin'Andriamanitra izay nivakintsika tery aloha dia milaza ihany koa fa raha misaraka amiko ianareo izy dia tsy mahay manao na inona na inona. Ary taridalana goavana ry havana dia taridalana anio ity izay tarihan'ny tompo antsika, satria be dia be nge no tsy mahay manao ninona tsony. Be dia be ny kristianina no faty mandehandeha eny rehetrarehetra eny, efa mangatsika tanteraka ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy, hantika tsisy mandeha intsony mihitsy ny lafim-piainana iray manontolo, ny lafiny ara-bola, ny lafiny ara-pitiavana ihany koa, ny lafiny ara-kaza. Ny ankizy manao fanadinana tsy hita be ny ihany fa toa mamerina kilasy mandrakariva, tsy afa-panadinana, maty faty mandehandeha ny ambarako anao. Zany faty zany ange mangatsika ary mangatsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Rava ny fiombonam-bavaky ny mpivady na ny ankonana. Raha tsisy moa zany hatramin'izay dia toa tsy mieritreritra mihitsy ara ny mba hanao an'izany ihany koa. Toa lasa mitia ny fomba fanao ny fiainan'izao tontolo izao. Toa tsy maninona akory ny manao ny fanaon'izao tontolo izao, ny miteny ny fitenin'izao tontolo izao, ny mandeha amin'izay alehan'izao tontolo izao. Dia izay ilay voalaza hoe mandeha ny amin'ny lalana mikodana ho any amin'ny fahaverezana.
manangan-javatra to tsy hita ihany izay vokany, manokatra varitra lanyringana hatramin'ny maso-karena. Raha sanatria ianao izay mihaino izao fandarana izao no tratran'izany dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra amin'ny Korintiana 4:7 ny 15 hoe dinio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Ary izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy efa olona ny lavina ianareo. Tsarovy ry havana fa ny fitondranao ny anarana mpino kristianina nge dia hitoeran'i Jesosy Kristy ao anatinao ary ny tsy fifikiranao aminy, ny tsy dia fahazotoanao amin'ny fifandraisana aminy dia miteraka fahotana izany rehetra izany satria ny vokatra izany rehetra izany dia lasa tsy matoky an'Andriamanitra intsony, lasa tsy mino an'Andriamanitra intsony. Ary efa voalaza fa ny tsy mino dia efa manana ny anjara toerany any amin'ny farimy rehetra avy sy solofara izay midika hoe any amin'ny afo be izany araka ny Apokalipsy 2:20 ny 5:5. Koa aza isan'izay tsy mino re fa minoa hoy Jesosy Kristy araka ny resaka izay efa nifanaovany tamin'ny Tomasy voasoratra any amin'ny Jaona 2:20 ny 5:17. Dia ny teboka fahaefatra sika izao, ny teboka fahaefatra dia anisan'ny ahafantarana fa tsy tafaray amin'i Jesosy Kristy intsony ny mpino kristianina anankiray dia ny fironana be dia be ho any amin'ny resaka vola. Tsy hoe manakana antsika tsy hitady vola akory izany, fa araka ny voalazan'ny Timoty 2:9 ny 10:10 dia ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavely miala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Lazaina manokana eto ry havana ny amin'izany hoe resaka vola izany satria io rehefa tsy mahay mionona amin'izay efa nomen'Andriamanitra, tsy mahay mifaly amin'izay omen'Andriamanitra dia mahatonga antsika tsy ho tafaray amin'i Jesosy Kristy. Voalaza teo ny hoe fototry ny ratsy rehetra io, ary izany no imason'ny devoly fatratra dia fatratra ny amin'izay ampirotoroto ny mpino kristianina ny amin'ny fitadiavam-bola. Lazaiko anao fa ny lehibe ao amin'ny fikambanana miafina na hoe fikambanana maizina dia kristianina fa tsy nahatohitra, tsy niambina, kely vavaka, tafasaraka tamin'i Jesosy Kristy dia lasa ny vola ny tena ny tompoina ary vola no mibaiko azy amin'izao fotoana izao. Efa fantatry ny devoly io fa fototry ny ratsy rehetra dia ataony izay tena tafiditra anao ao anatin'izany. Tsy mianina amin'izay efa men'Andriamanitra mahavita anao mandritry ny ray volana fa mbola mitady afaka, mbola mitady afaka hatrany ihany satria nahoana? Satria tena katsahan'ny devoly fatratra izay idirana ao anatin'ny faharatsiana. Ary fantany fa Andriamanitra dia tsara sady mpanao ny tsara ka tsy misy ratsy ao aminy dia tapahany ny fifimanodidina anao izay erovan'Andriamanitra anao mba ho mpino kristianina tsara ianao dia ataony tafiditra amin'izany nge. Ary ny vahaolana raha toa ka tafiditra amin'izany ianao dia efa nomeny Jesosy Kristy araka izay voasoratra ny Mateo 5:9 ny 7:30 hoe ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Rehefa mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra ry havana, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra nge ny arena rehetra, ao ange ny misy ny fiadanany, ao ange ny misy ny fitsaharany, ao no misy izay rehetra tadiaviny. Efa no amarin'Andriamanitra izany araka izay voasoratra any amin'ny Deutéronome 5:20 ny 2:12 fa trano fitehiriza-tsoa io lanitra io, izany hoe ny soa rehetra dia ao amin'ny lanitra ao avokoa, ao amin'Andriamanitra ao avokoa. Ka rehefa mikatsaka ny fanjakany ianao dia zava-poana ho anareo ny voalazany amin'ny Salamy 7:20 ny 2:2 ny mifomaraina sy ny alipandry ka homana ny hanina azo avy amin'ny fasairanana. Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory azy izy. Izany koa nefa tsy midika hoe matoritory ianao dia amen'Andriamanitra anao izay ilainao
Porofon'Andriamanitra amintsika ry havana ny teniny a, izay voalaza any amin'ny Deutéronomia 7:20 ihany, fa ho tahiny ny asa ny tanantsika rehefa toy isika ka manaiky tsara an'Andriamanitra, manaraka ny teniny, manaraka ny didiny sy ny fitsipiny izay efa nandidiny atsika, dia ho tahiny ny asa ny tanantsika, ho tahiny ny momba antsika rehetra, ka na mitovy izao aza ny fari-piainanao sy ny jentilesy anankiray etsy ohatra, dia ataony miavaka ianao araka ny teny izay efa nolazainy ka nampanantenainy, izay voasoratra any amin'ny Malakia 7:7 any hoe, ho hitanareo indray hozy izy ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Andriamanitra tsy mba mandainga izany fa manatanteraka ny teniny, ary Andriamanitra tsy mba mamotsitra ny tanany amintsika. Rehefa ny teny izy fa tantanako amin'ny tanakavanany fahamarinako ianao izy, dia tsy mamotsitra anio izy fa mandrakariva ny ahitantsika loza sy atambo dia ny famotsorantsika ny tanan'Andriamanitra. Inona ny fanafodin'izany rehetra izany? Ny fiverenana aingana ao amin'Andriamanitra ry havana. Andao hibebaka dia hiverina ao amin'Andriamanitra, hanavao ny fanoloran-tena rehefa nanolo-tena ianao hatramin'izay, ary raha mbola tsy nanolo-tena ianao dia atoloro ho an'i Jesosy Kristy ny tenanao, ho tomponao izy, ho mpamonjinao izy, ho mpanjakanao izy. Fa ny fandrenesantsika n'izao tenin'Andriamanitra izao ange, dia Andriamanitra efa mandondona eo am-baravarany fotsika eo efa mandondona ao am-baravarantsika ao izy, ary izao ny voalazany hoe indro ao izy mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Raha misy mihain'ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Inona no tombony lehibe amin'izany hoe Andriamanitra tonga ao amintsika izany? Andriamanitra miantrano ao amin'ny tranontsika, eo amin'ny fiainantsika iray manontolo, ao amin'ny asantsika, ao amin'ny fifankatiavan'ny mpivady sy ny ankohonana ny ray aman-dreny sy zanaka ao anaty tokantrano ao. Eo izy no miteny hoe anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, araka izay voasoratra any amin'ny Lioka 7:20 ny 9:7. Vonjena ianao, fantatrao moa izany hoe ho vonjena izany? Afahana ao anatin'izay rehetra nangeja anao ianao, tao anatin'izay rehetra namatotra anao ianao, rehefa tapa-kevitra ianao ka ampandroso an'i Jesosy Kristy, esoriny aminao avokoa izany rehetra izany ary ny famonjena, ny fiadanany, fiadanako izy no avelako anareo ary ny fiadanako no omeko anareo, izany no avelany eo amintsika. Ka raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, raha mino ianao dia ho hitanao izany famonjen'i Jesosy Kristy izany. Aza mety ho bapoin'ny devoly re amin'ny akamoana, indrindra ririnina ny andro amin'izao fotoana izao, dia mibongoka ao anaty bodofotsy aho, fa na ririnina na lohataona na fahavaratra na manahoana ny toetrandro, na inona midona na inona miseho, aza miala amin'ny efa fifandraisanao tamin'Andriamanitra. Aza io olanao io no andeha hoentinao hanapahana ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Misy mantsitezitra ao anatin'ny olana izay miseho, tsy mahavita mivavaka tsony fa oviany izay, za tsy mahavita intsony, tsy hitan'izay fiovan'ny fiainako, ka satria ne tsy niainanao ilay tenin'Andriamanitra, fa raha niainanao ny tenin'Andriamanitra nandritran'izay nandraisanao azy izay fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra, araka izay voasoratra any amin'ny Salamo 120 ny 1:10 no vakeko aminao hoe, na dia efa nandeha nizaha toetra anay azy ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy, efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy tamavesatra teo am-balahanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay ny voaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Tsy mora nge izany zavatra izay niainan'i Davida izany. Tsy mora nge izany hoe olona no asain'Andriamanitra manitsakitsaka mandeha eo ambonin'ny lohany, mametraka ny enta-mavesatra eo am-balahany Andriamanitra. Ho fizahany toetra avokoa izany rehetra izany ry havana. Ka rehefa maharitra eo amin'Andriamanitra isika, dia mahatoky ny voalaza fa mitondra antsika tsirairay ho amin'ny fitahiana mahatretrika izy, ary mametraka antsika amin'ilay efa namboariny tsara lavitra mihoatra an'izay efa hitanao eo, araka ny
Hebreo 12:7. Ka raha tahak'izay avy ary ny famantarana fa tsy mahatafaray antsika amin'ny Jesosy Kristy dia apetraka ny fanontaniana hoe efa tao anatin'izany ve ianao? Sa ao anatin'izany mihitsy ianao amin'izao fotoana izao? Miala faingana. Tsy ny mampangatsiaka ny andro no andeha hampangatsiaka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ry havana, fa andao tsy miova mihitsy ny maripana izay iarahantsika amin'Andriamanitra, ary vao maika aza tokony hafana mandrakariva ny fiarahana amin'Andriamanitra. Koa amaranantsika n'izao fandarana izao dia manasanao hiaraka hiaino ny fikaloan'ny Koraita Mahajanga an'ity hira manaraka ity izay mitondra ny lohateny hoe ndao malaolo. Taonantsika izany ry havana hiverina hiditra ao ambalan'Andriamanitra. Esoriny sikidy fa anisan'ny mampangatsiaka ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Esoriny tsy fankatoavana n'Andriamanitra. Esoriny fahakamona rehetra tsy iray amin'Andriamanitra. Koa mandroso ary nareo ry Koraita Mahajanga dia manasantsika rehetra hiaino tsara ny toniny ndao ary io. Manang zek manafu atau base Caraíu. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ry havana iombona amin'ny vavaka isika. Sotranao izay Andriamanitra, fa porofonao isan'andro fa tsy tianao very izay. Tsy tianao izany hoe olona manana anao izany nefa resy eo amin'ny fiainana, fa fantatray hoe tsy nateraka ny eo resy ny mpino kristianina, fa Jesosy Kristy no efa nanoloranay ny tenanay dia mpandresy tahaka azy koa izahay. Mandresy hatramin'ny fahafatesana izahay, na fahafatesana amin'ny endriny toy inona na fahafatesana amin'ny endriny toy inona, tsy hampangatsiaka anay aminao izany Andriamanitra, fa indreto izahay manolo tena ho anao ary manavao ny fanoloran-tenanay ho anao dia ho anao irery ihany. Ka azony izahay
raha tsy mahatazona anao na mitady vily lalana ihany koa ampitodio eo aminao mba hibanjina an' Jesosy Kristy ilay tompo ny finoanay sady mpanefy izany. Hamahany fatorany tsirairay any ianao ahafahany miroso eo aminao, hamahany olana rehetra ihany koa ianao hanaporofonao ny teninao, fa raha ny zanaka no afaka anay dia ho afaka tokoa izahay. Misaotra indrindra Tompo, apetraka feno am-pelantananao ny fionanay indray amin'ny herin'ny anio tahaka izao, raha mbola tsy tonga eny amin'ny rahoan'ny lanitra ianao. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay efa nao hatramin'ny taloha indrindra ary ianao mandrakizay mandrakizay. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday raha misy izay ilavanao azy dia ny 034 11 293 24. Averiko aminao indray mandeha 034 11 293 24. Dia maheriza daholo ndao hiverinao ambalan'ny Tompo fa efa andro farany anie izao velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.